fampitomboana amintsika ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ameny ny fiainantsika mba fahatsika misitraka ny fitiavany ray ary ananantsika firaisana amin'ny fanahy masina. Ampifaliana no amaranana ny loha hevitra ilay hoe ehtes izay ilay endrika sary ka ho tsaroantsika amin'izay rehefa mahita ny sary ntsika aorina ny fiarakodia na aorina na moto na amina trano dia izao ny dikany Jesosy Kristy Andriamanitra zanaka mpamonjy. Fa na tsy mahita n'io sary io azy ianao na tsy manao n'io sary io azy ianao dia izao ny tsarovy ny baiboly manontolo dia manondro any Jesosy Kristy Andriamanitra zanaka mpamonjy. Raha fitinina ny soratra masina manontolo reo boky 9 voasoratra, io boky matevina misy fanambarana lalina, misy tantarany velatra tao anatin'ny taona maro, misy fanambarana be dia be ao, misy faminaniana lalina ao, fa mifototra le izy raha fitinina dia Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra na Andriamanitra zanaka mpamonjy. En théorie française, dit la Bible est centrée sur Christ. Any amin'ny apokalypsy dia milaza mihitsy ilay anjely ny resaka tamin'ny Jaona hoe ny fanambarana an' Jesosy Kristy no fanahy ny faminaniana. Izany ny faminaniana dia maka fototra avy amin'ny Kristy, miivo ao amin'ny Kristy, mifantoka amin'ny Kristy, manondro any Kristy. Rehefa nanapa-kevitra i Pilato hanolotra an' Jesosy teo anatrehany vahoaka Jiosy talohan'ilay nanomboana an' Jesosy dia etre homo, indro ny lehilahy, fa tsy fantany inona tokony moa ny dikan'izay. Fa ny baiboly manontolo dia tahaka amin'ny maneho antsika etre homo, indro ny lehilahy, Jesosy no anarany, izy ilay Mesia, ilay Kristy voatokana nomena hery ary manan-kery ho mpamonjy. Ao nandray hoy Jaona, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Rehefa teraka ny fiangonana, ny mpianatra tsy nanao fanambarana mihitsy, izahay tompoko dia manangana fikambanana atao hoe kristianina. Tsy izay natao ny mpianatra, fa tsy miteny hoe ratsy akory zany. Tsy nanangana fikambanana ny mpianatra, tsy naka anarana ny mpianatra, fa tsy miteny hoe ratsy akory ny anarana. Fa ny olona rehefa nahita an'ireo mpianatra ireo, Kristy no mba ambety teniny. Izany hoe ilay zanak'Andriamanitra, ilay Mesia, ilay nampanantenaina, ilay mpamonjy, ary tena mahavonjy, ilay voaositra, sady fanantenan'ny Israely, tsy mamesia mpanjaka azy. Ny Israely no miantso azy manokana hoe zanak' Davida, ary ho avy tokoa izy ndray androany, rehefa tena ndray fanjakany ety ambonin'ny tany amin'ny fomba hita maso izy. Diseho mihitsy mahazanak' Davida azy, izy mihitsy ho mpanjaka ny Israely, fa tsy ho an'ny Israely ihany fa izy dia ho mpanjaka ny mpanjaka. Fa milohan'izay dia hampakatra ny fiangonana aloha izy, araka ny teniny tamin'ny fiangonana, andiady hanamboatra fitoerana ho anareo, dia ho avy indray akahaka anareo ho any amiko. Dia io Paoly hoe ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Ny fiangonana no mandeha aloha, izay vao ny Israely iverenany avy eo. Satria ny fiangonana dia ny fanjakantsika dia tsy tia tany fa any an-danitra. Ny fiangonana
dia le antsoina amin'ny teny frantsay hoe céleste an'ny lanitra. Israely kosa dia mifandraika amin'ny tany peuple terrestre amin'ny tany izy ary ho azy mivantana mihitsy loe ny marina handovany tany. Izy antsoina hoe marina zay mino ka zay mino an' Jesosy Kristy ilay Messia tokana le nampanantenainy ary naseho tamin'ny kery amin'ny maha-Messia azy. Zay mino azy dia andovan'ny tany ho an'ny zanak'Israely zay, fa ny fiangonana kosa handova lanitra, fa ny fanjakantsika dety an-tany fa ny an-danitra. Dia mitanjo ny soratra masina manontolo dia manondro an' Jesosy Kristy, maizy azy ny asa ho ataony efa vao manomboka any amin'ny Genesis tamin'ny voalohany naverin'ny Jaona tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Tsarao fa rehefa nahary an'izao rehetra Andriamanitra dia ny teny izy, fa ny teniny iny dia Jesosy Kristy, izy ilay teny tonga nofo ka nonona tamintsika. Dia hoy ny eo amin'ny Hebreo fa natitra noho ny ota reny zay naterina araka ny lalàna, tsy sitraka ao Andriamanitra, tsy nylainao reny fa tena no namboarinao aho. Ny Baiboly zany dia manondro Andriamanitra haka ny tenin'olombelona ho tonga olona, zay le hoe Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra mpamonjy. Efa vita ny famonjena, efa natolotr'Andriamanitra ny famelan-keloka. Inona sisa ny anjara antsika? Zay rehetra nindray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, zay nandray azy. Jesosy Kristy no manome hery, manome anarana, manome fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra an'izay rehetra mandray azy. Ny anjarantsika zany dia mandray sisa, mandray. Endrika izany fandraisana zany ny finoana, fametraha-pitokisana, fifantohanana, fibanjinana azy, fianarana aminy. Mianara amiko izy voalohany loha mankanisa ty amiko, dia avy eo mianara amiko, dia avy eo indray tomoera amiko. Dia Paoly moa nanambarako tateorina hoe miorena tsara, miorina amin'izy, miorina amin'ny Jesosy Kristy, ny fanambarana azy, miorina amin'ny fifandraisana mivantana aminy. Ny fiaina kristiana dia tsy fiainana endrikendrika ivelany aloha, fa fifandraisana mivantana, fifandraisana manokana, fifaneraserana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, le sady zanak'olona no zanak'Andriamanitra, mampifandray antsika amin'Andriamanitra. Izy lay zanaka tao an-tratran'ny ray, isika kosa no ny finoantsika dia tonga zanaka natsangan'Andriamanitra. Zany mahatonga ny fanahy anatintsika antsoina hoe fanahy ny fananganananaka. Natsangana isika, tsy zanakitsika taloha satria mpanota isika, tafasaraka tamin'Andriamanitra. Finoa ny finoantsika dia no amarin'ny Jesosy Kristy isika, nahazo famelan-keloko tsika. Ny rano no nanaovany fampihavanana antsika amin'Andriamanitra, dia tonga natsangan'Andriamanitra tsika ho tonga zanaka. Ary zanaka dia mpandova, sady mpandovan'Andriamanitra ny mpiray lova amin'ny Jesosy Kristy koa. Fitoriana filazantsara dia tsy mifantoka amin'ny fitahiana loatra, tsy mifantoka amin'ny fanasitranana loatra,
tsy mifantoka loatra aminaresaka hoe fagagana toy izao na toy izao manaraka ireny ary tsy miova Jesosy Kristy zay mino azy mbola misy famantarana manaraka fa okisika tsy ho tahaka ny jiosy fatrapitady famantarana na ho fatrapaneo famantarana fa ny famantarana dia manondro an' Jesosy Kristy fa indrindraindrindra tsy mifanohitra amin'ny soratra masina fa ny teny ny toriteny avy amin'ny tenyny Kristy no mahavonjy ny olona ny finoana dia avy amin'ny fiainoana ny toriteny ary ny tena toriteny dia avy amin'ny tenyny Kristy Jesosy Kristy ilay nambara hoe ny teniko dia fanahy sy fiainana zay no anamafisana am'izao dingana misy atsika zao nanambara fontsika zavatra mifantoka amin'i Jesosy Kristy fa izy mihitsy ny teniny dia fanahy sy fiainana izao izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana mino azy miantehera amin'ny matoky azy aoka ianao hifantoka aminy fa zay ny tena fiainana ary fiainana be dia be anaraka ho azy ny fitahina fevavoata isika ao aminy anaraka ho azy ny famantarana satria izy dia Andriamanitra lehibe sy mahery tompony fahefana rehetra fa amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy le tiantsika raha mino azy amen.